mamerina sy manantitrantitra ny fiarabanantsika ry mpiaino malala izy zany a izay manaraka izao teny fampaherezana avy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra izao andro faharoa no iarahantsika eto ka dia mihitsy manantena fa ny tompony no manometsika ny fanany fahendrena mba ahafahantsika mandray izany teny zany a ary ahafahantsika mampiatra sy miaina amin'izany ten'Andriamanitra izany. Mandinika ny loha hevitra anankiray tsika hoe tsy ambaratelo ny fahombiazana, inona ny tena tsy ambaratelo marina, inona ny tsy ambaratelo tsara fahombiazana ho an'ny kristianina. Andaontsika hivavaka alohan'ny hanozy antsika izany fanadihadiana ny ten'Andriamanitra izany. Tompo Andriamanitra, ankehitriny indray izay dia mbola tonga amin'ny fotoana izay henona ny feonao amin'ny alalan'ny teninao, mangataka anao mandrakariva ny fitarian'ny fanahy mba hanazava ny sainay, hanazava ny fonay ary handray izany teninao izany ihany koa. Dia tonoana vavaka ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tsy ambaratelo ny fahombiazana andro faharoa izay rahantsika raha fitina nomaly dia izao hoe ny tsy ambaratelo voalohany raha te aombontsika dia ny fahaizana miaina. Na ino amin'ny fiarahamonina zany, na ny ampianarana zany, na ny ampiangonana zany, n'aiza toerana misy antsika dia izao ny tsy ambaratelo dia ny fahaizana miaina. Ary izay no tonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe miaino tsara, hahatongo lany ny sofintsika satria zava-dehibe io fiainona io ary zava-dehibe eo amin'ny tena fahombiazana izany fiainona izany. Ka mino aho fa efa vonina ny hampiatra izany ten'Andriamanitra zany ianao alohan'ny jerentsika ny teboka faharoa amin'izay hoe tsy ambaratelo ny fahombiazana zany. Dia ndeha ary iverenantsika amin'izay ilay Matthieu 5:7-8 maly satria tsy niresantsika be dehibe izy iny. Fa niresantsika dia makasika an'ilay fiainona hoe mandeha ilay ten'Andriamanitra, efa entsika ilay ten'Andriamanitra, fa miaino ve tsika, mantanteraka ve tsika. Fa androantsika dia tena hijery hoe ahoana ny voalazan'io Matthieu 5:7-8 io. Matthieu 5:7-8 dia izao no voalazan'io ten'Andriamanitra io vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Mba hanampirofontsika zany androany fa i Kristy mihitsy no fiatomboany atao hoe fahombiazana, i Kristy mihitsy no ivon'ny fahombiazana, i Kristy mihitsy no fiafarany fahombiazana, zany hoe ny fototra sy ny atao hoe fahombiazana dia Kristy mihitsy. Mba hahafahantsika manamporofo amin'izany androany dia ho jerentsika io teny io hoe inona zany ny lakilean'ny fahombiazana amin'ity andro faharoa ity raha ny fiainona no ndresantsika omaly. Dia jerentsika ilay izy teo hoe fakatsao aloha izay zavatra resany voalohany hoe fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia nitondra hoe dia hanampy anao izany rehetra izany, izany rehetra izany hanampy anao. Midika zany hoe ninninona ataontsika dia hanana fahombiazana antsika. Izay nidika ny hoe izany rehetra izany. Ary raha mandinika anitsika dia izy hoe dia hanampy ho anao. Mizatra anankiroa ireo miteny roa samihafa fa manana hevitra anankiroa samihafa hoe hanampy. Izany hoe na zavatra tsy eritreretintsika ary dia ampian'Andriamanitra amintsika amin'izany fahombiazana zany. Dia le ho anao homeny antsika izany fahombiazana zany. Fa tsy ambaratelo dia tsotra. Katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana. Ary izay no maha-kristianina antsika lalasaina vavy malala isany. Izay no maha-kristianina antsika ry mpiaino malala isany. Mikatsaka izany fanjakan'Andriamanitra zany, mikatsaka ny fahamarin'Andriamanitra zany. Aiza moa no ahitantsika zany? Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahantsika mikatsaka zany satria io ange zany ilay tsy ambaratelo hoe. Fa izany fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarin'Andriamanitra zany ange dia ao amin'ny Baiboly hoe. Ka raha tiantsika zany ny hanana fahombiazana amin'ny zavatra rehetra, hanampy antsika ny zavatra rehetra, ho antsika ny zavatra rehetra, dia mila mamaky izany ten'Andriamanitra izany tsika. Mila miaina amin'izany ten'Andriamanitra izany tsika satria ao ilay fanjakana, ao ilay fahamarinana. Ary mila mangataka ny herin'ny fanahytsika amin'ny alalan'ny vavaka mba ahafahantsika mamantatra sy mikatsaka izany fahamarinana izany. Dia rehefa miteny hoe katsao zany tsika dia izao, zany katsahana zany dia hoe tadiavina fatratra, tena karohana, tsy hamelana mihitsy, zany natao hoe katsahana. Dia le teny hoe katsao aloha, dia rehefa miteny ilay hoe aloha tsika dia ozy ny ankizy tambola kely hoe avant tout, alohan'ny rehetrarehetra. Atao vaindondra raha. Izany hoe afenantsika zany raha tiantsika hanana fahombiazana 100 isan-jato. Dia tokony hanao loha laharana, hanao vaindondra raha, hanao avant tout
ny fikatsahana sy ny fanekena ny sitrapon'andriamanitra atsika dia la ataony hoe fanjakana sy fahamarinana izany. Andao diny antsika amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra ambin'ny folo dia ahoana ny voalazan'io ten'Andriamanitra io. Dia izao no voalazan'io ten'Andriamanitra io ary izao ny fahasahinana antsika ao anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony tsika dia miainao tsika izy. Dia ny andiny fahadimy dia izy ary raha fantatsika fa miainao tsika izy na inona angatahantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatahantsika aminy. Raha lasana vavy malala izany na inona angatahantsika dia fantatsika fa azotsika izay rehetra angatahana aminy raha ohatra ka mangataka araky ny sitrapontsika. Izany hoe araky ny tenin'Andriamanitra, izany hoe araky ny fahamarinana. Fa mila mangataka tsika. Io le resantsika teo vavaka. Tsy ambaratelo ny fombiazana androany zany. Raha dinetsika izay ny ten'Andriamanitra sety izao hoe rehefa mikatsaka an'Andriamanitra marina tsika, rehefa tena mivavaka marina isika, ary rehefa tena araky ny sitrapon'Andriamanitra ny fangatahantsika dia azo antoka fanana fombiazantsika. Na eo amin'ny fianarana zany, na eo amin'ny asa zany, na eo amin'ny fitadiavana zany, na eo amin'ny olana zany dia anana izany fombiazana zantsika. Raha lasana vavy malala isany. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia anampoantsika izany rehetra izany. Dia eo ny mizavatra tiako tsindrina kely satria ny olona tianana fombiazana izany ary ny olona mefitra manana fombiazana dia hoe amin'ny zavatra rehetra atao sy amin'ny zavatra rehetra sainana dia ananana fahatanterahana avokoa eo amin'izany zavatra izany. Kanefa ity ny fampitandremana ataontsika. Anao aloha jerentsika eo amin'ny Korinthiana voalohany toko fahafolo andininy fahaenina amby roapolo. Dia ao no sisy Korinthiana voalohany toko fahafolo andininy fahaenina amby roapolo. Dia izao no voalazan'io ten'Andriamanitra io vakitsika minaran'i Jesosy manao hoe fa Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Raha lasana vavy malala isany eo. Ry mpiaina malala isany mazava ny ten'Andriamanitra an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Raha tianana fombiazana amin'ny zavatra rehetra zany tsika dia tsy maintsy io Jehovah io no katsahantsika, tsy maintsy ny sitrapony Jehovah io no ataontsika, tsy maintsy ny fanjakana izay misy ino Andriamanitra io no tadiavintsika. Izay hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia manampy ny zavatra rehetra. Manana olana rabola vetsika ka tianana fombiazana, katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia anampy anao zany. Manana olana fianarana vetsika kanefa tianana fombiazana, katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia ho azonao zany. Manana olana eo fitadiavana vetsika, katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anana fombiazana tsika. Manana olana amin'ny tokantrano vetsika, katsao ny fanjakana sy ny fahamarinana dia io hitantsika fa anana fombiazana tsika amin'ny famahan'Andriamanitra izany olana izany. Ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Fa inona moa ilay tiako ampitandremana? Zany ve ny tiako ampitandremana antsika? Fa andao jery toko sy andiny iray tsika eo amin'ny Matio toko fahaefatra andininy fahasivy. Dia izao no voalazan'io ten'Andriamanitra io. Matio toko fahaefatra andininy fahasivy dia hozy izy. Dia nanao taminy hoe izao rehetra zao dia omeko anao raha miakohaka eto anatrehako ianao. Haintsika izany tantara zany. Fa rehefa nakafana an Jesosy Satana dia niteneniny hoe hitanao rehetrarehetra eo anahy daholo ireo. Fa raha miakohaka eto anatrehako ianao dia omeko anao izay rehetra izao. Raha lasana vavy malasa misy fombiazana roa zany. Ary misy karazana fahefana roa izay manome izany fombiazana zany. Ny voalohany dia Andriamanitra ary ny faharoa dia Satana. Ianao zany afaka mahomby rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Fa misy fombiazana koa rehefa miaraka amin'ny Satana satria jerevy tsara ny zavatra resahana eo te an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra antsika sy ny fahamarinana dia omenantsika izany rehetra izany. Fa Satana koa dia miteny hoe omeko anao koa izany rehetra izany rehefa miakohaka eto anatrehako ianao. Raha lasana vavy malala izany. Raha irinao ny anana fombiazana androany. Fombiazana avy amin'iza no mba irinao. Fombiazana manahoana no tena sitrakao. Ilay fombiazana marina ve dia ny fombiazana kristianina zany sa fombiazana azo avy amin'ny alalan'ny hery hafa ivelan'ny Kristy. Fa androana dia tia antso anao amin'ity fotoana izay iarahantsika tia dia tia antso anao hoe raha tiantsika ny tena anana fombiazana marina raha lasana vavy malala izany. Fombiazana eo amin'ny fiainana, fombiazana kristianina
dia tsotra ny tenaandriamanitra manao hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana atao voaloha larina aloha zany fanjakan'andriamanitra zany ny fahamakinana zany fahamarinana zany ny fitadiavana zany fahamarinana zany dia anampy anao zany rehetra zany dia aomby anao zato isanjato fa ny mahatonga tsy fombazatsika zato isanjato dia zao ndraindrayntsika manaraka ndraindrayntsika manaraka tsy manaraka fandroa zany dia katsao amin'ny fotsika katsao ami'saintsika manontolo amin'ny herintsika izany tenaandriamanitra zany fa ny teny fikasana ao anao teny fikasana ao anao dia zao hoe dia anampy anao izany rehetra zany faombiazana zato isanjato ny tompony hetatsika tsiraray avy ka afahantsika mandray izany teny zany a hiaraka hivavaka itsika Andriamanitra raha eo misaotra anao indray zay satria mbola tsapanay fa tianay anao ary hitanay fa tianao raha ho lehilahy sy vehivavy mahomby zay ho kristianina mahomby zay androany ary raha naheno izany teninao zany zay dia aoka tompo mba ho lehilahy sy vehivavy zay tena mikatsaka ny fanjakana sy ny fahamarinana zay anao loha laharina izany fitadiavana ny fanjakana sy ny fahamarinana zany amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fiainona sy ny fahamakinana ny teninao amin'ny alalan'ny fampiarana sy fiainana amin'izany teninao zany ary ho azona iantoka fa ho tanteraka ny fahombiazana eo amin'ny tsiraray avy koa dia manomezana hery amin'ny alalan'ny fanainao masina tonona vavako ny amin'ny anaran'i Jesosy amen